Tsara ny tompo a. Le Seigneur répond. Androany ny tompo dia manana ny feoany amintsika tsiraray avy indray ny fony a. Aujourd'hui, le Seigneur a sa voix et son cœur pour chacun de nous. Ary mivavaka mba tompony hoe amin'izao vaninandro farany izao Et je prie pour que, en ces derniers temps, le Seigneur hanokatra sy hanazava ny fotsika. Amen. va éclairer notre cœur et ouvrir notre cœur Amin'ny famarina ny filazantsara. dans la vérité de l'évangile, de son évangile. Aoka tsy ho maizina isika e, Que nous ne soyons pas dans les ténèbres, fa aoka hazava isika. mais que nous soyons éclairés dans la lumière. Mba tena hitoetra amin'ny mangarahara tanteraka ny fiainantsika Que nous demeurions en lui dans la transparence amin'ny maha-kristianinatsika. en tant que chrétiens. Nisy fotoana nanana zavatra napetraka ny tompo tao anatin'ny foko a, Il y a eu un moment où le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur mahakasika ny hoe finoana tena izy sy ny finoana ivelana superficielle hozy izy ny fiteny a. par rapport à la foi véritable ou la foi superficielle. Fa rehefa nitady ny tompo a, satria saika izay no toriteny toriko androany a, Mais lorsque j'ai cherché le Seigneur, parce que c'est à cela que je devais prêcher aujourd'hui, dia nentin'ny tompo tato amin'ny fon'ny Paoly any amin'ny fiangonana tao a Korinto a. mais alors le Seigneur m'a conduit vers le cœur de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Ary araka ny teneniko tamin'ny heriny a, Et comme j'ai dit dimanche dernier, tokony tonga amin'ny fahafantarana isika ny fomba fiteny ara-panahy amin'ny tompo ankehitriny. nous devons parvenir à la connaissance du langage Oui. spirituel. Satria everiko efa tena akaiky loatra ny tompo raha lasiana bavy a, Parce que, frères et sœurs, le Seigneur est proche. ka tsy tokony intsony isika hitoetra ao anaty andao tsy hiteny hoe tokony marina hoe tokony hahatratra ny famatorana isika. Allons ne pas dire que, oui, c'est vrai, nous devons aboutir à la maturité, Fa andao hiala eo amin'ny toerana mahazaza. mais allons ne pas demeurer en tant qu'enfant, Fa andao tena anana etaeta isika hitombo amin'izay eo amin'ny tompo. mais Amen. allons avoir cette soif de croître dans le Seigneur Ka takatra hoe inona ny feon'ny tompo a, et comprendre quelle est la voix du Seigneur inona ny langage na ny fomba fiteny ara-panahy ankehitriny a. et quel est le langage spirituel en ces derniers jours. Izay ny tena tiako hanokafantsika ny fotsika androany a, Et c'est à cela que j'aimerais vous exhorter et ouvrir votre cœur, satria betsaka ny kristianina ankehitriny a, parce qu'il y a plusieurs chrétiens. raha vao tsy dia mazava amin'ny loatra na sarotsarotra aminy mandray tenin'Andriamanitra, Si la parole de Dieu n'est pas assez claire pour eux ou c'est difficile de comprendre la parole de Dieu, dia manokatra ny telefona izy mijery Facebook. alors ils vont ouvrir leur téléphone et vont regarder Facebook. Fa mila mifantoka amin'ny fanahintsika mba ahafahantsika mahatakatra hoe inona ny tiany tompo ambara amintsika. Mais nous devons demeurer dans l'esprit pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire Ho an'ny fiainako manokana. pour ma vie personnelle. Izay ny tena zava-dehibe indrindra ankehitriny, tsy mahakasika ny namako fa mahakasika ny tenako aloha. Et c'est le plus important actuellement, ce n'est pas pour mon prochain, mais pour moi, ce qui me concerne personnellement. Samy hafa ny mahafantatra ny filazantsara Alors, connaître l'évangile est une autre chose. sy ny hoe azavain'ny filazantsara isika manokana. Et c'en est une autre, le fait que nous soyons éclairés par l'évangile, nous personnellement. Miaina amin'ny filazantsara tanteraka isika. Vivre totalement l'évangile. Raha misy zavatra manjoa antsika mitranga eo anivon'ny fiainantsika, S'il y a une situation qui arrive dans nos vies, dia mizany tenantsika tony amin'ny fitaratra isika et alors nous regardons notre vie telle devant le miroir. hoe manahoana ny hevitry ny filazantsara eo anatrehan'izao andalovako izao. Quel est l'esprit de l'évangile face à cette situation que je suis en train de traverser? Mba tsy hanaovanovantsika foana tahaka ny olona tsy mino a.
pour que nous ne faisons pas n'importe quoi comme les impies. Fa ny fefintsika dia tokony filazantsara, ny balizintsika dia tokony filazantsara. Mais notre balise doit être l'évangile. Tokony fefeny filazantsara mandrakariva isika. Nous devons être balisés par l'évangile. Ny saintsika tokony tsy hiroroa, Notre esprit, notre âme ne doit pas être troublé. satria zany mahatonga ny olona maro kristianina maro ankehitriny tafaropoka ny anatina fampianaran-diso. Parce que c'est pourquoi il y a plusieurs chrétiens qui sont attirés par le mauvais enseignement, La fausse doctrine. la fausse doctrine. Merci. Fa rehefa tena mijoro ao amin'ny tompo isika, mahafantatra ny fahazavan'ny filazantsara, Mais lorsque nous sommes fondés dans le Seigneur et nous connaissons la lumière de l'évangile, dia miorina tsy miozongozona isika. alors nous demeurions et nous ne sommes pas troublés. Hozy izy ny bokin'ny Efesianina raha tsy diso ao hoe mifatra tsara isika, miorina tsara zany. Et comme dans Éphésiens, il est écrit, nous sommes fondés. Amen. Amen. Mila miorina isika. Nous devons être fondés. Ka noho izany tairo ny fatoritoriana rehetrarehetra ao anatsika androany. Donc, que tout ce qui est endormi en nous soit réveillé Satria raha vao aujourd'hui. tsy mifantoka isika, Parce que si nous ne sommes pas concentrés, dia hampatory antsika ity toriteny ity. alors cette prédication va nous endormir. Satria ndraindray tsy takatra ny fahalalantsika amin'ny inona moa zany ara-tsaina amin'ny maha-olombelona atsika. Parce que notre intelligence en tant qu'humain ne pourra pas comprendre. Tsy tiany izay fomba fiteny ara-panahy ny ara-nofontsika. Notre chair n'aime pas ce langage spirituel. Dia ho vahiny amintsika ninona terme na voambolana ambaran'ny Paoly. Alors, tous les termes que Paul va dire seront étrangers pour nous. Dia lasa tsy liana ny nofontsika. Alors, nous ne sommes pas intéressés, Fandaontsika tena hifantoka androany. mais allons être concentrés aujourd'hui. Fa tsotra ny tiany tenin'Andriamanitra hiaviana Mais ce que la parole de Dieu veut nous dire est simple. dia zao hoe ny fahazavan'ny filazantsara ny tompo izay ambara amin'ny alalan'ny mpanompony. C'est la splendeur de l'évangile révélée dans la vie de son serviteur. Amen. Amen. Averika any Je ny répète encore. fahazavan'ny splendeur ozy izy, ny fahazavan'ny filazantsara La splendeur de l'évangile voambara révélée amin'ny alalan'ny fiainako sy ny fiainanao. dans ma vie et dans ta vie. Samy hafa ny fanambarana, nahazo fanambarana fahazavana isika. Lorsque nous avons reçu la lumière et la révélation, c'en est une chose. Fa hafa kokoa zany rehefa iainantsika izany fahazavan'ny filazantsara Mais izany. c'est autre chose lorsque nous vivons cette lumière de l'évangile. En Corinthiens cette splendeur 9, de l'évangile. Allons lire dans 2 Corinthiens, Eo amin'ny toko fahatelo eo au verset 3 dia any amin'ny 15 any et au verset 18, itsika ampidirana azy où nous allons introduire ce message. izay miresaka momba ny voninahitry ny fanekena vaovao any apôstôly Paoly eto. L'apôtre Paul parle de la gloire Fanekena vaovao. de la nouvelle alliance. Voninahitry ny fanekena vaovao La gloire de la nouvelle alliance, izay misy tiany aviana ao ambadika le izy, où il veut, là où il veut en venir derrière. izay iresany eo amin'ny toko faefatra mahakasika ny amin'ny fiainany manokany. Lorsqu'il parle au chapitre 4, lorsqu'il parle de sa vie Eo personnelle, amin'ny toko fahatelo amin'ny 15 any izy dia milaza ny amin'ny mahasamihafa ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. au chapitre 3, au verset 4, il parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Hoe raha nisy voninahitra ozy izy ny fanekena taloha, akory ny alehiben'ny voninahitra ilay vaovao. Alors, si dans l'ancienne alliance, il y a eu de la gloire, quelle serait la gloire dans la nouvelle alliance? Aza dino fa kristianina ny fiangonan'ny Korinto nresan'ny Paoly apôstôly eto. N'oubliez pas que ce sont les chrétiens dans l'église de Corinthe où Paul est en Fantatsika train de ny dire. zavatra nitranga tamin'ireto mpino reto Nous connaissons ce qui est arrivé à ces croyants. tonga tamina sehatra mihitsy azy izy ireo satria vokatry ny fampianaran-diso. Ils sont arrivés à un stade à cause de la fausse doctrine. Dia tonga tamin'ny fahafoizana ny apôstôly Paoly izy ireo. Ils sont même arrivés au stade de reniement de l'apôtre Paul. Dia nandinika be an'ity
Korintianina ity aho a Et j'ai médité sur le livre de Corinthiens. tsy ny epistily voalohany fa ny tany amin'ny faharoa ny tena nakasika ny foko a Ce n'est pas le premier épître, mais le deuxième. Et cela a touché mon cœur. satria ohatrany hoe miresaka tsy ara-pihetsepo Paoly apôstôly akory a Parce que Paul ne parle pas dans l'émotion. fa miresaka kosa izy a amin'ny fa nefa karazana ohatrany hoe personnel tena ohatrany hoe miresaka amin'ny sakaizany Paoly apôstôly Mais comme s'il parle à son prochain, son bien-aimé, mba ahafahan'izy ireo a son ami, mba ahafahan'izy ireo tafahorina amin'ny filazantsara afin qu'il puisse être fondé dans l'évangile. ohatra hoe iresaka amin'ny aly a Par exemple, je vais parler à Mial. samihafa ny firesahako akabeany amintsika Lorsque je parle à chacun de nous, je parle de manière différente. fa rehefa miresaka amin'ny tsararay avy amintsika ohatra iresaka amin'ny aly aho a Mais lorsque je parle de manière personnelle, par exemple, je vais parler à Mial, dia miresaka personnel kokoa amin'ny aly aho alors je vais lui parler de manière beaucoup plus dia personnelle. ohatr'izay mihitsy ny fon'ny apôstôly Paoly eto a miresaka personnel amin'ny fiangonana izy eto Et c'est exactement le cœur de l'apôtre Paul. Il parle de manière personnelle à l'église satria ici. efa saika zava-doza nitranga tamin'izy ireo a Parce qu'ils étaient vraiment dans une position de danger. akoatra ny fijangajangana izay leferin'ny fiangonana À part, par exemple, la débauche où l'église n'était pas dans l'affliction, ny fizarazarana izay nisy ny fisarahana la division au sein de l'église. fa mbola tafatsofoka ihany koa tafibolisatra ny mpampianatra diso Mais il y a eu aussi l'infiltration de la fausse doctrine, mpampianatra sandoka les faux docteurs. dia tsapany Paoly hoe mila azavaina araka ny fon'ny tompo reto korintianina reto Alors, Paul a ressenti qu'il faut éclairer selon le cœur du eo Seigneur. amin'ny andinina eo amin'ny toko fahatelo izy manambara ny voninahitry ny fanekena vaovao Au chapitre 3, il parle de la gloire de la nouvelle alliance. manoloana ny fanekena izay nomenany Mosesy a Face à l'alliance qui a été donnée à Moïse. dia milaza izy hoe tsara lavitra kokoa zany Et il dit ici que la nouvelle alliance est meilleure. fa nefa misy zavatra tiany atongavana ao anatin'le izy tsy niezaka izy hoe anasaro-javatra be amin'reto korintianina reto a Il n'a pas fait l'effort de compliquer les choses aux Corinthiens, mais fa tian'izy ireo azo tiany Paoly apôstôly ho sariana ny sain'izy ireo Paul voulait vraiment les exhorter hoe manahoana ny fiainana ty amin'ny fanekena vaovao que quelle est la vie sous la nouvelle alliance. dia ndovaka itsika eo amin'ny toko fahatelo andiny favalo ambin'ny folo Donc nous allons lire au chapitre 3, verset 18. satria ny tamin'ny fanekena taloha izy ireo ambanjina Mosesy sy ny tavany zanak'Israely a dia misy manisy fisalibonana Parce que sous l'ancienne alliance, lorsqu'ils cherchaient Moïse, ils étaient voilés. fa ozy izy hoe fa isika rehetra kosa andin'ny favalo ambin'ny folo amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra isika Au verset 18, il est dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. azonareo ve zany teny isarian'ny Paoly ny fiangonana zany Est-ce que vous comprenez cette parole de l'apôtre Paul là où il veut conduire l'église, exhorter l'église? mijery ny voninahitry ny tompo isika Nous regardons, reflétons la gloire du Seigneur. toy ny amin'ny fitaratra Comme à la telle lumière, face au miroir, ka ovana azo an'izany endrika izany indrindra où nous sommes transformés en la même image. voninahitry ny tompo a voninahitry Jesosy a La gloire de Jésus, la gloire du Seigneur, ka andray an'izany voninahitry zany koa isika et que nous allons aussi acquérir cette gloire ka ovana azo an'izany endrika zany indrindra isika et être transformés en la même image. avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. miaro ny fanompony Paoly apôstôly Ici, Paul défend son ministère satria ny fahitany nisy laza ratsy ny amin'ny Paoly apôstôly a parce qu'il y a eu des mauvais témoignages izay nasolafaka ny reto korintianina reto qui a conduit les Corinthiens à être hoe nasolafaka azy ireo perdus. Ou qui les avait fait chuter. nasolafaka azy ireo Qui les avait fait chuter, les Corinthiens.
hoe amin'ny apôstôly amin'ny paoly ve que Paul, en tant qu'apôtre, dia ohatr'izao ve ny fiainan'ny paoly et sa vie est comme ceci. ary rehefa namaky an'io raha lasianabavy a Et quand j'ai lu cela, frères et sœurs, dia tena hozy izaho misaotra tompony amin'ny fahazavan'ny filazantsaranao alors je Amen. me suis dit, merci Seigneur pour la lumière de ton évangile. hozy izy hoe hovana isika azo an'izany endrika izany indrindra voninahitra ka ho amin'ny voninahitra tony avy amin'ny tompo dia ny fanahy Il est écrit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. dia jereo ny eo amin'ny toko fahefatra ny andiny voalohany Et allons lire au chapitre 4, verset 1er. hitra ao anatin'ny votoatiny isika Nous allons entrer dans le vif du sujet. hiaro ny fanompony paoly apôstôly hiaro ny mahakristiana azy tsy ny fanompona amin'ny maizy azy fotsiny L'apôtre Paul défend son ministère. mahakristiana azy Lui, en tant que chrétien, hoe manahoana ny fiainany que comment était sa vie? satria misy fampianaran-diso izay tafaporitsaka teo anivon'ny fiangonana Parce qu'il y a eu de la fausse doctrine infiltrée au sein de l'Église. izay milaza fa raha tena apôstôly marina ve i paoly a Qui dit que si Paul est réellement un apôtre, dia toy izao ve ny fiainany et sa vie est semblable à cela, azay ny tia ny tompo amerenana antsika raha lasianabavy a et c'est à cela que le Seigneur veut nous reconduire, frères et satria ny sœurs. tompo a dia te hanazava antsika amin'izao vaninandro farany zao Parce qu'en ces derniers temps, le Seigneur veut nous éclairer. fa tsy tokony miaina ny filazantsara amin'ny velany intsony isika Parce que nous ne devons pas vivre l'évangile de manière superficielle. fa tokony miaina an'izany a marina eo amin'ny fiainantsika Mais nous devons la vivre véritablement dans notre vie. andininy voalohany a toko fahefatra Au chapitre 4, verset 1er. ary amin'izany satria manana izany fanompony zany izahay a araka nahazonay famindrapo dia tsy ketraka izahay C'est pourquoi, Amen. ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. satria izahay aty amin'ny fanekena vaovao Parce que nous, sous la nouvelle alliance, izahay a dia tsy any amin'ny fanekeny mosesy intsony fa efa ty amin'ny fanekena vaovao a nous ne sommes plus sous l'alliance de Moïse, mais nous sommes sous la nouvelle alliance. dia manazava ny korintiana ny paoly apôstôly a hoe manahoana misy endrikendrim-piainana ty amin'ny fanekena vaovao Alors l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens et en disant quelle est la vie sous la nouvelle alliance. zay mahatonga azy satria izahay manana an'izany fanompony zany manana an'izany fanekeny zany izahay C'est pourquoi il a dit ayant ce ministère, ayant cette alliance, tsy manana an'izany amin'ny fahalalana izahay nous n'avons pas cela dans la connaissance. fa asehoko anareo fa ny miaina ty amin'ny fanekena vaovao a dia tahaka an'izao Mais je vais vous montrer que la vie sous la nouvelle alliance est telle que ceci. ary na zao aza ny filazanay hoe to rotoko paoly apôstôly to mahantro paoly apôstôly to vakisambo paoly apôstôly ny zavatra maro samihafa Parce qu'il était dit que Paul était pauvre, Paul lui a fait naufrage et toutes sortes de choses. dia tsy ketraka izahay ozy izy paoly apôstôly Mais Paul a dit nous ne perdons pas courage. zay ny amposihan'ny tompo atsika fiangonana ihany koa raha lasianabavy a Et frères et sœurs, c'est à cela que le Seigneur nous exhorte aussi. satria misy olona mbodraray mbola misalasala ny amin'izao filazantsara zao a Parce qu'il y a des gens qui hésitent encore dans cet évangile. tsy mahita tazana izy a ny fahazavana eton'ny tompo tiany tompo etiny eo amin'ny fiainany a Ils ne voient pas la lumière que le Seigneur veut emmener dans sa vie. dia ketraka izy ireo Alors, ils perdent leur courage. very-hevitra izy ireo kivy Ils sont découragés. fa efa nilavinay ny zavatra tahako nandin'ny faharoa mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'andriamanitra izahay jerenareo itepiko Au verset 2, il est dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. tsy atsatsoko izy paoly ny tenin'andriamanitra Paul a dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. fa satria manana an'izany fanompony zany izahay Parce que nous avons ce ministère. dia ambarako aminareo famarinana ao anatin'izany fanompony zany Alors je vais vous dire la vérité dans ce ministère. amen Amen. arakareo ve lohatra eto Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? miaina any filazantsara fa aneo ny splendeur ny filazantsara paoly apôstôly Vivez l'évangile parce que l'apôtre Paul va parler de la splendeur de l'évangile, va montrer la splendeur de l'évangile. fahazavan'ny filazantsara zany tsy ny fananantsika inona raitra rehetrarehetra everitsika
La splendeur de l'évangile ne consiste pas à avoir tous les biens que nous ayons, fanananantsika arena ao anatsika iamin'ny arena avy amin'ny filazantsara. mais c'est d'avoir une richesse à l'intérieur à cause de l'évangile. Amen. Amen. Fa efa nilavinay ny zavatra takona andiny faharoa takona mamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena izahay na manatsatso ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny fanehoana ny marina, jerenareo tsara. Amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Au verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant, regardez bien, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Tsy manafina n'in'iny izay tsy mandeha amin'ny fiendrena izahay. Nous rejetons les choses honteuses, voilà. Tsy atsatsona ny tenin'Andriamanitra. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Fambaranay manontolo ny tenin'Andriamanitra sy ny famarinana misy ao anatin'izao filazantsara zao. Mais nous publions la vérité dans cet évangile. Amen. Amen. Dia ohatry izy hoe fa amin'ny fanehoana ny marina. Ahoana hoany amin'ny fanehoana n'iny ny marina. Mais il est écrit, mais en publiant quoi? En publiant la vérité. Amin'ny fanehoana ny marina. En publiant la vérité, Iza ny marina Jesosy Kristy ny fahamarinana. qui est le véritable ou la vérité? C'est Jésus la vérité. Nanahoana ny fiainan'i Jesosy. Comment était la vie de Jésus? Dia manahoana ny tokony ho fiaina kosa izy ny apôstôly Paul izay ijoroany vavolombelona ao aoriana kely ao. Et comment doit être ma vie selon l'apôtre Paul dans le témoignage qu'il dit? Dia manahoana ihany koa ny tokony hitazananareo ny tena fiainana ao amin'ny filazantsara ho an'ny fiangonana. Et comment vous devez regarder votre vie dans l'évangile en tant qu'église? Amen. Amen. Fa amin'ny fanehoana ny marina dia jerenareo reharehan'ny Paul ny amin'ny filazantsara. Tsy haiko hoe nanahoana ny etahan'ny Paul tamin'ito fotoana ito. Mais en publiant la vérité et regardez la fierté de Paul, je ne sais pas comment était l'état de Paul à ce moment-là. Mety rovotra amin'ny pataloha noho ny filazantsara. Peut-être que il avait un pantalon déchiré pour l'évangile, à cause de l'évangile. Mety tao anatin'ny tsy fahasalamana izy a. Peut-être qu'il était dans la maladie. Fa miderany tompo izay satria anatin'ny filazantsara Paul apôstôly. Mais nous louons le Seigneur parce que l'apôtre Paul est dans l'évangile. Amen. Amen. Amin'ny fanehoanay marina ozy izy any marina andinin'ny faharoa no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra. Jerenareo ny reharehan'ny Paul amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Vous voyez la fierté de Paul. Amin'ny dika teny iombonana teny malagasy io dia milaza hoe mendrika hitokiny fieritreretan'ny olona rehetra izahay. Donc c'est la version dans le Diem. Mendrika hitokiny fieritreretan'ny olona rehetra izahay. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Zany hoe rehefa mijery ny fiainanay ny olona ho an'ny olona izay ao anatin'ny fahazavana. Donc tous ceux qui sont dans la lumière et qui voient nos vies, Dia mahita ireo olona ireo hoe tena miaina ny filazantsara izahay. ces gens Amen. voient qu'ils vivent réellement l'évangile. Fa aoko isika raha lasanabavy tsy hanaiky inona, tsy hanaika ho fitahan'ny fahavalo. Mais frères et sœurs, allons ne pas être trompés par l'ennemi. Ny fiangonana ankehitriny mandalo olana fitsapahana. L'Église actuellement traverse un problème ou des épreuves. Dia gaga fa tena ohatrany hoe tsy amin'ny fahazavana ve ny fiangonana. Et je suis étonnée, comme si est-ce que l'Église manque de lumière? Fa ohatrany toka dia vahaolana rano foana ny mahavantana tadiavin'ny fiangonana. Mais comme s'ils sont tout de suite, comme si l'Église est attirée par des solutions charnelles. Fa aiza ho aiza ny fiaretana. Mais où est la souffrance? Aiza ho aiza ny fitarafantsika ny tenantsika amin'io fitaratry ny fanekena vaovao izay ambaran'ny Paoly eo amin'ny toko fahatelo eo. Où est notre identification dans notre vie? Ka hovana azo an'izany endrika zany isika. Où nous sommes transformés dans la même image? Amen. Amen. Aiza ho aiza izay fanahafantsika izay. Où est notre reniement nous-mêmes? Fanahafa ny identification. Notre identification, merci. Fanahafantsika
an'izay fon'ny tompo izay a zay hevitr'Andriamanitra zay fiainana ty amin'ny fanekena vaovao izay a Notre identification au cœur du Seigneur à cette vie sous la nouvelle alliance. de lasa solafaka ny mpino indray a Alors, les croyants sont tombés any anatina vahaolana ranofo dans des solutions charnelles. za raha lasianabavy a Moi, tsy frères et tateraka izay sœurs, mivady a tsy tateraka izahay moi et ma femme, nous ne sommes pas parvenus, nous ne sommes pas fa tena parfaits, mikatsaka mandrakariva ny fahamarinan'ny tompo izay ao anivon'ny fiainanay a mais nous recherchons toujours la justice de Dieu dans nos vies eo anivon'ny zavatra zay andalovanay a face aux choses que nous traversons, mba tsy handeha maimaika araka ny saina pour que nous ne comprenons pas selon l'intelligence. fa misy fotoana zay tena miaritra eo amin'ny toerana anankiray mihitsy aza eo amin'ny toerana tsy mampiadana anao a Mais il y a un moment où nous demeurons dans un état où il n'y a aucun confort, tsy mampiadana anao où il n'y a pas de confort. misy fahavalo mangilikilika anao maninona raha manao an'izao maninona raha manao an'izao Il y a l'ennemi qui titille nos oreilles en disant pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela. imbetsaka mijoro vavolombelona eto anatrehan'ny tompo raha lasianabavy Mais plusieurs fois, et je en témoignage devant vous, frères et sœurs, fa ny tompo a que dia le Seigneur, mahatoky que le Seigneur est fidèle. Amen. amen ary a mampitsiry a ina moa zany travail de patience asan'ny faharetana ao anatinay Et il y a un vrai travail de patience en nous. ary rehefa tanteraka ny faharetana Et lorsque la patience est accomplie, dia mijoro vavolombelona amintsika alors nous donnons notre témoignage devant vous. fa zay mahatonga miteny amintsika tsy hoe tanteraka akory izahay C'est pour cela que je vous dis que nous ne sommes pas parfaits. fa ny tanan'ny tompo a no mamoaka anay anatin'ilay situation Mais c'est la main du Seigneur qui nous fait sortir de cette situation. Amen. amen Amen. ary mahatonga anay hiatazana ny fahazavan'ny filazantsara izany Et cela nous conduit à voir et à regarder la lumière de l'Évangile. manana témoignage ao anatin'ny fony amin'ny fitondran'ny tompo marina Nous avons un témoignage dans le cœur pour la conduite du Seigneur. tsy mibitsibitsika tarina hoe nitady vahaolana na hoe ahoana On n'a pas cherché des solutions ou chuchoter à gauche à droite, fa tena niandro ny tompo mais c'est d'attendre le Seigneur. ary ny tompo namoaka tao anatin'izany Et c'est le Seigneur qui nous a délivrés. zay mila iainantsika zay filazantsara marina zay Et c'est à cela que nous devons vivre cet évangile mba véritable. tsy hahatonga atsika ao anatina etana inconfort saina fitenan'izay ohatrany hoe tsy miadana tsy mandritsaina isika Pour que nous ne soyons pas dans un état d'inconfort, fa tazano a amin'ny filazantsara ny fiainantsika mais allons regarder notre vie selon l'évangile. amen Amen. sa manao fanampy ve nareo Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? amen ka tsy tady afa-tsy ny tompo rery ihany Et de ne chercher que le Seigneur uniquement. raha mitenin'ny tompo hoe janoneo roa taona aloha dia mijanoneo roa taona zany tsika Si le Seigneur dit tu dois rester là pendant 2 ans, alors Ça nous en allons rêvé. rester là pendant 2 ans. sanareo ve mirelever an'izany fanampy zany Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? amen Amen. ary aoka ny fotsika ho zatran'izany raha lasianabavy Et que notre cœur soit exercé à cela. vo tonga ny aretiny eo aminay a tompo inona indray ty Lorsque la maladie arrive en nous et on se dit Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? za zao teneniko atsika telo herinandro aho zao mandeha pile Moi je vous dis que pendant 3 semaines je marche avec une pile. dia misy fotoana raha misaintsaina raha tonga ny fampianaran-diso a Et lorsque la fausse doctrine arrive, dia tapao ny ozina et alors on dit nous devons casser les malédictions. satria nanomboka tamin'ny 2023 a Parce que depuis 2023, raha mihaino ny fanahina maha-olombelona zany a si on écoute l'esprit en tant qu'humain, dia le pensée en tapitra tant ty a dia tonga indray ty a ny aretina zany
Ny aretina ndresahako a Et je parle de la maladie. Il y a une maladie, c'est terminé, il y a une autre qui arrive. zavatra tsy renao hatramin'izay mihitsy a Il y a des choses qu'on n'a jamais entendues lasa auparavant. lasa renao Et on commence à entendre cela. tapaony ozina rahalahy Casser la malédiction. Briser la malédiction. fa aleoko mijery ny filazantsara ny tompo amena Mais je préfère regarder l'évangile du Seigneur. fantatro ny antony tompo tsy fantatro ny antony Je ne connais pas la raison, Seigneur. fa zao hialiko ao aminao a Mais je vais être sous tes ailes. Me réfugier sous tes ailes. tompo tena nanao ny nety rehetra aho Seigneur, j'ai fait tout ce qui me semble bien. ty azoko tamin'ny famarinana Ce travail, je l'ai acquis, je l'ai eu selon la vérité, dans la vérité. fa voaroka ankehitriny Mais aujourd'hui, je suis renvoyé. misy mangilikilika be dia be ato amin'ny ilany ato a ny fahavalo izay manitikitika ny saitsika Ici, à côté, il y a l'ennemi qui nous titille. fa sarotra fa mila mampibanjina ny fiainako a eo anatrany hoe inona ny fon'ny tompo C'est dur, mais je dois regarder ma vie et chercher quel est le cœur du Seigneur. iainako zany hoe ahoana indray ny amin'ity herinandro ity Je vais vivre en demandant quelle va être la situation cette semaine. satria mila iainana ny filazantsara Parce que nous avons besoin de vivre l'évangile. amen raha Amen, masianapavy frères et sœurs. ny aretina La maladie, mila tsy afaka hitadiavantsika lalana hafa zany nous ne pouvons pas chercher un autre chemin. fa kosa ny mahasamihafa azy a mila iainantsika amin'ny fahazavan'ny tompo Mais ce qui fait la différence, c'est que nous avons besoin de vivre la splendeur de l'évangile. zay mahatonga ny paoly milaza ozy izy hoe tsy ketraka izahay fa efa nilavinay ny zavatra tahako na mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'andriamanitra izahay fa mifanehoana ny marina ny hiderana tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'andriamanitra Et c'est pour cela que Paul a dit, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. dia jerenareo ny fanehoan'ny apôstôly paoly a ny fony reto korintianina reto Et regardez à quoi l'apôtre Paul montre le cœur de ces Corinthiens. ozy izy hoe ambara aminareo ny fahamarinana ambara aminareo ny fahamarinana tsy ao anatiny L'évangile vous est dit, partagé. nambaranay aminareo nasehoanay anareo ny fahamarinana Nous vous avons montré la vérité. ny andinin'ny fahatelo fa aoka tsy tahaka ny tsy mino ianareo Et au verset 3, il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. fa raha miafina ny filazantsaranay raha mbola tsy azonareo zany filazantsara zany a Si notre évangile est encore voilé, dia miafina amin'izay overy zany a zay noajambainy ny andriamanitra zao tontolo zao a dia ny sainy tsy mino mba tsy posan'ny fahazavan'inny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra. il est voilé Amen. pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ny Andriamanitra zao fiainana zao ny manajambany zao tontolo zao zay tsy mino. Le Dieu de ce siècle a aveuglé ceux qui périssent, aveuglé l'intelligence de ceux qui périssent, Fa aoka ianareo tsy tahaka ny tsy mino. Amen. mais que vous ne soyez pas comme les incrédules, Fa aoka ianareo a aneho ny tenanareo a ho mpanompon'Andriamanitra. mais que vous soyez comme des, pour que vous Serviteurs de brillez, Dieu. comme des serviteurs de Dieu. Iaina marina ny filazantsara. Vivre réellement l'évangile. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay overy zany. Car si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Izay noajambainy iny noajambaniny Andriamanitra izao tontolo zao. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ny fahavalo raha lasianabavy a L'ennemi, frères et sœurs, ny zavatra katsahany ce qu'il cherche, ary zavatra tsy tokony hamavantsika et nous ne devons pas prendre cela à la légère, dia miezaka izy hanajambatsika il veut nous aveugler mba tsy hahitantsika ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy. pour que nous ne voyions pas la splendeur de l'évangile. Izay
endrik'andriamanitra de amen Christ qui est l'image de Dieu. iendrik'andriamanitra L'image de Dieu. amen Amen. dia jerenareo ny fahazavana tenen'ny paoly apôstôly ozy izy hoe tsy ny tenanay no torianay zany hoe aza mijery ny tenako ianareo fa Kristy Jesosy ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Et au verset 5, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Zany hoe ny zavatra andalovanay anoano izy izy Paoly apôstôly Cela signifie que tout ce que nous traversons, selon l'apôtre Paul, dia tsy sitraponay ce n'est pas notre volonté, fa lalana kosa hitondran'ny tompo ahafahako matakatra ny fahazavan'ny filazantsara an'Andriamanitra. mais c'est un chemin où le Seigneur me conduit afin que je puisse voir la splendeur de l'évangile. Iza ny te ahita ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra. Qui veut voir la splendeur de la gloire de Dieu? Amen. Iay no filazantsara. Alors, allons vivre l'évangile. Aza mandeha tahaka ny tsy mino isika. Allons ne pas marcher comme les incrédules. Vao very asa kely Dès que nous perdons notre travail, dia lasa manao maromaro tsiraisana isika. alors nous tombons dans les compromis. Fa aiza ny fiaretana Mais où est cette souffrance? izay ahatonga antsika ho ahazavan'ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra, filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra. Afin que nous puissions voir la splendeur de la gloire de Dieu. Fa tsy ny tenanay no torianay hozy izy Paoly Car Paul a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, fa Kristy Jesosy tompo no tomponay. mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Andininy fahenina. Fandriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava azava ao maizina ny mampazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Au verset 6, il est dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le Seigneur est bon. Aza dintsika ny votoatin'ny ainany reto korintianiny reto Allons ne pas oublier à quoi les Corinthiens ont vécu. fa voafitaky ny fampianaran-diso izy ireo. Parce qu'ils étaient trompés par la fausse doctrine. Ary ny profo ahitanan'izany ny sasany tamin'izy ireo nafoy an'ny apôstôly Paul mihitsy Et la preuve tangible, c'est que certains parmi eux ont renié l'apôtre Paul. satria amin'izy ireo fiainan'ny Paoly apôstôly tsy tahaka ny modely Parce que selon eux, la vie de l'apôtre Paul n'est pas un modèle. dia ozy izy Paoly apôstôly manamafy an'izay ozy izy eo amin'ny andininy fahenina hoe fa Andriamanitra no nilaza mahay an'izay teny izay daholo tsika Andriamanitra no nandidy hoe aoka ny mazava azava ao amin'ny maizina. Et au verset 6, l'apôtre Paul confirme, car Dieu qui a dit, nous connaissons tout cela, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Amen. Amen. Misy mazava dia misy mazava. Que la lumière soit la lumière. No anananay antoka zato isan-jato fa ny fiainana iainanay dia mifanahaka amin'ny endri Kristy. Pour que nous ayons l'assurance que notre vie est dans l'évangile. Fa mampazava amin'ny fonay ho amin'ny fahazavana ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra, fahazavana ny voninahitr'Andriamanitra izay eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. A fait briller la lumière Alléluia. dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Zany ny fahazavana nentin'ny Paoly apôstôly arovana ny fanompony. Et c'est la lumière que l'apôtre Paul a donnée pour défendre son ministère. Ny arovany maha-kristianina azy. Le défendre en tant que chrétien. Hoe ny fiainana ty amin'ny fanekena vaovao. Que la vie sous la nouvelle alliance, Ny tena voninahitra ty fanekena ity. la gloire de cette alliance. Zay ny antony mahatonga azy milaza nina moa zany ny fanekena taloha sy ny vaovao Et c'est la raison pour laquelle il parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. dia ny fanahafany an Jesosy Kristy. C'est son identification à Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Amen. Aoka tsika nahaka an Jesosy raha lasana bavy. Allons nous identifier à Jésus, frères et sœurs. Raha vao manamaivana an'izany isika Mais si nous prenons cela à la légère, dia tsisy asa lalina tanteraka ny ampotsika. alors il n'y aura pas une œuvre profonde en nous. Zay mahatonga ny teny tamintsika hoe
tsy hoe tanteraka anay fa tonga lafatra izay mivady akory a. C'est pour cela que je vous ai dit, moi, ma femme et moi, nous ne sommes pas parvenus, nous ne sommes pas parfaits, na hoe efa expérimenté zahay fa mbola mianatra ihany koa. ou bien nous sommes expérimentés, mais nous apprenons. Fa ny zavatra hitako fotsiny kosa nefa Mais ce que je vois, dia tena matazana an'ity lazain'ny apôstôly Paul ity. je vois ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Amen. Amen. Izy ny mampazava, izy ihany koa ny anazava. Andriamanitra izay niteny hoe misy mazava ao amin'ny maizina. C'est lui qui met la lumière et que nous soyons aussi dans la lumière. C'est lui qui a dit que la lumière fut. Amen. No nanazava ny fonay hozy izy Paul apôstôly ny amin'izao lalana izao. Et a fait briller la lumière Amen. dans nos cœurs, dans ce chemin. Amen. Amen. Zany mahatonga n'inona, mahatonga ny fiainana, mahatonga ny marina hoe marefo izay amin'ny ivelany a. Et c'est pour cela que c'est vrai que nous sommes faibles à l'extérieur. Marina fa ny fahafatesana miasa aminay isan'andro a. C'est vrai que la mort travaille en nous chaque jour. Fa kosa ny fanomponay dia mitondra fiainana ho anareo. Mais notre ministère donne la vie pour chacun de nous. Amen. Mène la vie. Amen. Na ho an'ny tokantranonao aza raha lahy anabavy. Et même pour ton foyer, vos foyers, frères et sœurs. Raha vao tsy manaka an' Jesosy isika Si nous ne nous identifions pas à Jésus, dia tsy ahita fiainana ny ankonantsika. alors notre famille ne verra pas la vie. Zay mahatonga amin'ny Paoly milaza hoe zany rakitra izany ozy izy a dia napetraka ny tompo a tao anatin'ny vilany tany. Tsy izahay no izy akory. C'est pour cela que Paul a dit Andininy fafito. que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Fa manana izao rakitra ao amin'ny vilany tany izahay. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Manana an'izany fanambarana zany izahay. Nous avons cette révélation. Ary tsy fanambarana amin'ny fahaizanay mandahateny zany. Et ce n'est pas une révélation par là où nous avons prêché. Fa le fiainany fanorotoroana iainana isan'andro miaraka amin'ny tompo mihitsy a. Mais c'est cette vie avec le Seigneur, ce brisement que nous vivons tous les jours. No mahatonga fiainana mivoaka ho azy amin'ny alalanay dia ny fiainan'i Kristy zany. Et c'est à cause de cela qu'il y a la vie de Christ qui Amen. est engendrée. Satria rehefa miaina an'izany isika raha lahy sy anabavy a. Parce que lorsque nous vivons cela, frères et Rehefa sœurs, miaina amin'ny fanahafana ny Kristy isika. lorsque nous vivons notre identification en Jésus-Christ, Amen. Amen. Dia hozy izy hoe dia mampazava ny fotsika ho amin'ny fahazavana andininy fahenina, mampazava ny fotsika ho amin'ny fahazavana ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra izay aiza eo amin'ny tavan'i Kristy. Amen. comme il est écrit au verset 6, ça fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu ou sur la face de Christ. Amen. Amen. Eo amin'ny tavan'i Kristy. Sur la face de Christ. Azonareo ve ny langage ara-panahin'i Paul? Est-ce que vous comprenez cet langage spirituel de l'apôtre Paul? Fa mila takatsika izany androany. Mais nous avons besoin de comprendre cela. Andininy fafito a. Mba ho an'Andriamanitra ny alehibean'ny hery a fa tsy ho avy aminay izahay tsinitsinina hozy izy Paoly apôstôly. Au verset 7, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dia jereo amin'izay fijona ny vavolombelona. Et regardez bien le témoignage. Voakeza manodidina izahay nefa tsy tery a ary very hevitra nefa tsy mamoy fo. Enjehana nefa tsy nafoy a, potraka nefa tsy maty. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandraka hariva ao amin'ny tena izahay. Nofinay zany. Amen. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, donc la chair. Raha lahy sy anabavy, haintsika tsy enjery zany teny zany. Frères et sœurs, nous connaissons par cœur cette parole. Fa moa ve iainantsika zany? Mais est-ce que nous la vivons réellement? Fa nafantatsika 10 taona ary zany teny zany a. Mais même si ça fait 15 ans que nous connaissons cette parole, Fa rehefa avy eo ihany rapitso ihany. mais après même ou demain, Eo anatrehana zavatra izay mila hitondrantsika ny hazo fijaliana isika. face à des situations où nous chargeons de notre croix Ka tsy mitondra ny hazo fijaliantsika isika. et que nous ne portons pas notre croix, Dia fahalalana fotsiny zany. teny. alors cette parole n'est qu'une connaissance intellectuelle dans la tête.
dia tsy mitombo isika. alors nous ne grandissons pas. 12 taontsika mafantatra ny fahamarinana haitsika no mihoatra no zany fandara koa zany mandahatra n'io teny io. Depuis 15 ans, nous connaissons la vérité, plus que même, nous connaissons la vérité, fa tsisy fiainana mivoaka amintsika. mais il n'y a pas de vie qui en découle. Fa rehefa manaiky isika no torotoronina, Mais lorsque nous acceptons d'être brisés, manaiky isika nyaina amin'ny ataoko amin'ny teny gasy amin'ny 10 hetsy isam-bolana, ray hetsy isam-bolana azafady a, mifangaro ny France ny ariary ato. et lorsque nous acceptons de vivre avec 100 000 arrières tous les mois, Zay nisy fotoana nyaina 120 000 ariary isam-bolana, il y a eu un moment où na 160 000 azafady. nous vivons avec 160 000 arrières. Mafy zany raha lasiana-pary. Et c'est dur, frères et sœurs. 11 500 ny anaovanay provision isan-kerina isan'andro. Nous faisons la provision avec 11 500 000. 11 500 francs, zany hoe 304 arivo isan'andro a, tsy hoe sakafo maraina fa isan'andro. Donc 2300 arrières tous les jours. C'est tous les jours. 2300 ariary isan'andro ny sakafonay. Nous achetons à manger à 2300 Alaina arrières tous les ny jours. légumes sautés, Nous prenons les légumes sautés, alaina ny fécule, nous prenons les fécules, tonga dia ampy maraina sy hariva. et cela nous suffit du matin jusqu'au soir. Amen. Amen. Fa raha vao tsy manaiky an'izay tsika raha lasa anabavy, Mais si nous n'acceptons pas cela, frères et sœurs, tsy mahavita mitory-teny akory. alors nous n'arrivons même pas à prêcher. Satria tsy fantatsika zany fiaretana ao amin'ny tompo izany. Parce que nous ne connaissons pas cette souffrance dans le Seigneur. Zay mahatonga ny Paoly manana fijoroana vavolombelona, ohatrany hoe ratsy ny voalohany a, fa nefa témoignage ny faharoa fijoroana vavolombelona. C'est pour cela que Paul a un témoignage comme si le premier est mauvais, mais plus tard il a un témoignage, un bon témoignage. Andininy fahavalo, voagejany manodidina nefa maninona tsy tery ihany. Amen. Au verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Misy fotoana very hevitra nefa tsy tafamoy fo. Il y a des moments où nous sommes dans la détresse, mais non pas le désespoir. Enjehana nefa tsy nafoy, Persécutés, mais non abandonnés. potraka nefa tsy maty. Abattus, mais non perdus. Amen. Amen. Andininy faraky amben'ny folo, fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy a, mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Au verset 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay a, fa ny fiainana kosa amin'izay a ho aminareo. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Amen. Amen. Na eo amin'ny mpivady ary dia miasa zany. Même au sein du couple, cela agit. Taitra rehefa misy zavatra mitrangatampoka, Dès qu'il y a une situation, nous sommes pris au dépourvu, nous sommes étonnés. kivy ihany dia ahoana zany chéri. Et on est découragé. Chérie, c'est quoi cela? Fa avy eo a, Mais plus tard, tsy ketraka. Amen. nous ne sommes pas découragés. Afaka mifagnome fiainana, Nous pouvons nous donner la vie. afaka manana fijoana vavolombelona hoe fa tsy mbola ohatrany hoe efa mahazatra antsika ny fitondran'ny tompo hatramin'izay. Amen. Nous avons un témoignage que la manière dont le Seigneur nous conduit, nous ne sommes pas habitués. Nous sommes habitués à cela. Efa zatra ny fitondran'ny tompo isika. Nous sommes habitués à la conduite du Seigneur. Taiza ho aiza n'ilay tany amin'ny 13 taona lasa hoe 11 500 isan'andro ny sakafo, Par rapport à 13 ans passés où nous avons mangé avec 11 500, dia mbola mifampahery hoe tsy hampafiriny, tsy hoe manamaivana akory fa mahatoky ny fitondran'ny tompo. et nous nous encourageons. C'est pas comme si nous prenons à la légère, mais nous faisons confiance au Seigneur. Ny fahafatesana miasa ao aminay a, La mort agit en nous, fa ny fiainana kosa no ifampaherezana rehefa avy. et, Amen. mais c'est à la vie que nous nous encourageons qui agit en vous. Amen.
andeha ny fahatelo ambin'ny folo saika tsy mivakiko hatramin'ny farany fahalovakitsika hatramin'ny farany ihany ary satria manana izany fanany finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny a dia mino koa izahay ka miteny a fa fantatray fa izay nanangana an' Jesosy tompo a no anangana anay koa miaraka amin'i Jesosy a ka hanolotra anay miaraka aminareo. Au verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Verset 14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Amen. Andiny fahinambin'ny folo ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany a dia avaozina isan'andro kosa ny toetra anatiny fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatateraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita ny fahorianay a vetivety foana fa ny tsy hita dia maharitra mandrakizay. Au verset 16 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Rahalasianabavy. Tsy mijery ny hita isika fa ny tsy hita. Nous ne voyons pas les choses visibles, mais les invisibles. Ohatrany hoe tehiteny Paoly apôstôly hoe raha mbola eto an-tany ianareo Comme si l'apôtre Paul veut dire que tant que nous sommes sur cette terre, dia tsy maintsy hisedra zavatra ohatr'izay foana ho fanamboarana ny fonareo. nous allons toujours passer par cela pour travailler votre cœur. Mba tsy ho dify eo imasonareo a ilay fanahany fanekena vaovao. Pour que l'esprit de la nouvelle alliance ne soit pas perdu à vos yeux. Mba tsy ho dify eo imasonareo a ilay fahazavanina iny fa filazantsara ny voninahitry Kristy. Pour que la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ n'est pas perdue à vos yeux. Dia torianay aminareo zany Korintianina ozy izy. Alors nous vous prêchons cela Ary mila miaina an'izany ianareo. et vous devez vivre cela. Amen. Mila Amen. miaina an'izany ianareo. Vous devez vivre cela. Naseho anay ianareo marina rehetra ozy izy Paoly apôstôly. Nous vous avons montré la vérité. Ary aseho an'ny tompo amin'ny fiangonana ny marina rehetra ihany koa androany. Et le Seigneur montre la vérité à l'Église aujourd'hui. Fa raha vao tsy miaina an'izay réalité zay tsika Mais si nous ne vivons pas cette réalité, dia tsy ahita ny fiainan'i Jesosy isika. nous n'allons pas voir la vie de Jésus. Tsy ahita fiainana eo anivon'ny zanakitsika izay mampitaraina antsika isan'andro. Nous n'allons pas voir la vie dans nos enfants où nous nous plaignons tous les Eo jours. amin'ny fitombontsika ara-panahy amin'ny ankapobeny mihitsy. Dans notre croissance spirituelle en général. Fa mihodinkodina eo isika satria miezaka mitady vahaolana tahaka ny tsy mino araka ny tenen'ny Paoly apôstôly. Mais nous allons tourner en rond parce que nous cherchons des solutions charnelles comme l'apôtre Paul a dit. Ankehitriny ozy izy Paoly eo ny fampianaran'ny diso zay renareo ny momba amiko momba ahy ny akamaroanareo aza efa nafoy ahy. Vous entendez la fausse doctrine et la majorité d'entre vous m'a renié. Nasehoko anareo marina. Je vous ai montré la vérité. Iza amin'izay aza no safidinareo. Alors vous choisissez laquelle? Andeha amin'ny sainareo hatrany ve ianareo? Est-ce que vous allez continuer à marcher selon votre connaissance? Sa hiaina an'izany fiainana zany Votre pensée où vous allez vivre cette vie? izay takina ny nofontsika momba antsika Où nous avons besoin de crucifier, où ça demande notre vie, notre chair. fa nefa kosa misy fiainana ao ambadika. Mais derrière cela, il y a une vie. Ny Paul efa mazava ny taridalany a. Pour Paul, Ny lalany efa mazava. son chemin est clair. Ho ahy ihany koa isaorako ny tompo noho ny fahasoavany rery ihany a tsy amin'ny fireharehana akory a. Et pour moi aussi, par sa grâce uniquement, Tena isaorako ny tompo hoe afaka mandray an'izany lalany zany. je remercie le Seigneur où je peux prendre ce chemin. Dia afaka miteny Paoly a eo amin'ny toko 5:10 a dia maraparana antsika azy a. Et au chapitre 5, verset 10, Paul a dit, et pour terminer, Fa satria ozy izy Paoly na inona na mahafaly ny olona na tsy mahafaly ny olona dia resaka ny tribonalin'i Kristy Paoly fitsarany Kristy.
Parce que ça plaise aux gens ou non, Paul va parler du tribunal de Christ. Fa isika rehetra dia tsy maintsy hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany teo amin'ny nofony, zavatra nekeny zany teo amin'ny tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Satria raha ao anatin'izay fanorenana izay izay fanahy fanekena vaovao zay, Parce que si nous sommes dans cet esprit de la nouvelle alliance, miezaka manahaka an' Jesosy où nous nous efforçons de nous identifier à Jésus, amin'ny fijaliany fahafatesany eny tamin'ny fitsanganany, dans sa souffrance, dans sa mort et dans sa résurrection, dia misy fandripahalemana ny fiainantsika. Amen. alors il y a une sécurité dans notre vie. Azo antoka ary zao izy Paul miaina an'izany Il y a une assurance et Paul a dit que je vivais cela. ary tao anatiny mihitsy Paul milaza ny momba ny fitsaran'i Kristy. Et c'est même dedans où Paul a parlé du tribunal de Christ. Na dia hitanareo tahaka zao aza ny momba ao izy Même si vous voyez ma situation telle qu'elle est, comme ceci, tsy mampiozongozona niza na hiala amiko ary zao tontolo zao. cela ne va pas m'ébranler, même si le monde sera contre moi, je ne serai pas ébranlé. Amen. Amen. Fa ny zavatra mpanjiny kosa izy Paul hijoro eo amin'ny tribunalin'ny Kristy ray androany. Mais ce que je regarde, c'est que je vais comparaître devant le tribunal de Christ. Mety niaina tamin'ny ray hetsy isam-bola anao Peut-être que j'ai vécu, je vivais avec 100 000 arrières fa par tsy mois, nanao maromaro firaisana. mais je n'étais pas dans des compromis. Je ne Fa- vivais pas dans le compromis. Miaina ray hetsy isam-bolana na andra-pahafatoko. Mais même si je vais vivre avec 100 000 arrières par jour jusqu'à ma mort, Fa eo amin'ny tribunalin'ny Kristy kosa, eo amin'ny fitsaran'i Kristy dia handray ny valom-pitian'ny rehetra. mais face au tribunal de Christ, je vais recevoir ma rémunération, ma récompense. Noho ny amin'ny filazantsara mety betsaka ny zavatra mandalo eo amiko izy Paul apôstôly. À cause de l'évangile, peut-être qu'il y a différentes situations dans ma vie, selon Fa zaho l'apôtre kosa ato Paul. anatin'ny foko Mais moi, dans ma vie, fantatro dans mon cœur, fantatro izay ao anatiko. je connais ce qu'il y a en moi. Amen. Amen. Raha hijoro andray androany eo anatrehan'ny tompo Et si je vais comparaître devant le Seigneur, Amen. Amen. Any ny any atahorako. C'est à cela où j'ai la crainte. Tsy mampanina ny aretina. La maladie ne me fait pas peur. Tsy mampanina ny tsy fisina. Le manquement ne me fait pas peur. Fa ny mampatahotra dia hoe manahoana eo anatrehan'ny tribunalin'ny Kristy indray androany. Mais là où il y a une crainte en moi, c'est que comment je serai quand je vais comparaître devant le tribunal de Christ. Dia izay mahatonga azy milaza eo amin'ny toko 5:11 koa satria amin'izany satria fantatsika ny fatahorana ny tompo. Au verset 11, il est dit, connaissons donc la crainte du Seigneur. Mino fa voazava amintsika izany teny zany raha lasy anabavy Et je crois que cette parole est éclairée en nous. ao aorian'ny tribunalin'ny Kristy izay tokony hananany fiangonana conscience zany, fieritreretana hoe hijoro eo anatrehan'ny fitsaran'i Kristy izy indray androany. Et c'est là où l'Église doit avoir une conscience qu'un jour ils vont comparaître devant le tribunal de Christ. Dia hozy izy eo amin'ny 9:12 satria fantatsika ny fatahorana ny tompo. Mino fa mahafantatra ny fatahorana ny tompo isika. Connaissons donc la crainte du Seigneur. J'espère que nous avons cette crainte du Seigneur. Amen. Amen. Manana ny fatahorana ny tompo isika. Nous avons la crainte du Seigneur. Efa zany hoe tokony en connaissance de cause, olona tokony mahafantatra avokoa isika zany. Donc nous devons être en connaissance de cause. Eo anatrehan'ny fitondran-tenantsika rehetrarehetra eto an-tany. Face à notre attitude ici sur terre, Ny fanapahan-kevitra raisitsika rehetra. les décisions que nous prenons, Hoentintsika eo anatrehan'ny tompo zany ray androany. nous allons emmener cela devant le Dia Seigneur un izay jour. mahatonga azy milaza hoe koa satria mahafantatra ny fatahorana ny tompo ianareo. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, connaissons donc la crainte du Seigneur. Mino fa tsy misy olona eto na dia anankiray aza tsy mahafantatra fa hijoro eo anatrehan'ny tompo izy indray androany. J'espère qu'il n'y a pas ici ne serait-ce qu'une personne qui ne connaît pas qu'un jour il va
il va comparaître devant le Seigneur. Fa nahoana ampatsivo ny Paoly apôstôly isaorantsika ny tompo a. Mais l'apôtre Paul nous rappelle cela et nous remercions le Seigneur. Hoe ny fiangonana tokony mahafantatra ny fatahorana ny tompo. Que l'Église doit avoir cette crainte du Seigneur. Dia satria misy izay fatahorana ny tompo zay a. Et comme il y a cette crainte du Seigneur, Dia ozy izy a dia ny olona no ampanekena. Amen. alors il a dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Amen. Amen. Jerenareo tsy miembotra amin'ny fahazavana nanany ao anatin'ny fony mihitsy ny apôstôly Paoly. Regardez, l'apôtre Paul ne recule pas du tout avec la lumière qu'il a dans son cœur. Amin'izay fahazavana zay ozy izy dia ozy hoe ny olona no ampanekena fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho rahateo izahay ary manatena aho fa efa voaseho amin'ny fieritreretanareo koa. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Amen. Amen. Raha eo anatrehan'Andriamanitra efa fantatry ny tompo aho. Face à Dieu, le Seigneur me connaît. Fa mino fa eto anatrehanareo ihany koa eo anatrehan'ny fieritreretanareo izy Paoly apôstôly. Mais j'espère que dans vos consciences, a dit Paul, Dia azonareo ny langage, azonareo ny fomba fiteniko. alors vous comprenez mon langage. Amen. Amen. Andininy faharoambin'ny folo tsy hiverina midera-tena indray aminareo izahay satria mirehare Paoly ny amin'iny ny amin'ny filazantsara ny amin'ny maizy azy. Amen. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous nous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet. Mino fa tsy ny fari-piainana no mamaritra hoe iza isika. Amen. J'espère que ce n'est pas notre situation dans notre vie qui mesure. Hoe zay ambanimbany fari-piainana dia ambanimbany ara-panahy. Que ceux qui sont simples sont faibles dans l'esprit. Fa mivavaka aho mba tena mirapiratra ao am-potsika ny fahazavan'ny filazantsara ny Kristy. Mais je prie pour que la splendeur de l'évangile soit dans notre cœur. Amen. Amen. L'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Tsara ny témoignage ny Paul raha lasiana ba. Faranaka eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo. Le témoignage de Paul est bon, frères et sœurs. Je vais terminer au verset 13 et 14. Hoy izy hoe fa raha very saina izahay raha very saina izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy very saina izahay dia ho anareo. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Ho an'ny olona hafa dia misy ny tsara, reo apôstôly hafa ny tsara tahaka ny olona tsy mana-tsaina ary mihevitra zay zanjatra lazaiko zany ho fahadalàna. Pour les autres, ce sont les autres qui vont penser que je dis cela comme si c'est une folie. Oui. Fa raha tsy very saina izahay dia ho anareo izy. Mais si je suis de bon sens, c'est pour vous. Ny fiangonana mila matakatra ny langage ny Paoly. Amen. Cela signifie que l'Église doit comprendre le langage de Paul. Mino aho fa tsy ho tahaka ny fiheveran'ny hafa ny fiheveranareo aho. J'espère que vous ne me considérez pas comme les autres me considèrent. Ary mino ihany koa fa ho an'ny olona maro izay mametra-panontaniana amin'izao filazantsara zao tsy mitovy amin'izay ihany koa ny fomba fijerintsika. Et j'espère que notre manière de voir n'est pas comme ceux qui se posent beaucoup de questions par rapport à cet évangile. Fa tsy afaka ny tsy ambarako zany ozy izy Paoly apôstôly. Tsy afaka ny tsy ambarako zany. Verset combien? Ciao. Parce que je ne peux pas ne pas prêcher cela. Tsy afaka ny tsy ambarako satria fiainana iainako zany. Je ne peux pas ne pas prêcher cela parce que c'est une vie que je vis. Hitako eo amin'ny tavan'ny Kristy zany. Et cela est vu sur la face de Christ. Fa ny fitiavan'ny Kristy andin'ny faefatra ambin'ny folo manery anay satria izao no hevitray maty ny anankiray hamonjy ny rehetra ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy mitsangana hamonjy azy. Amen. Versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mba tsy haina ho an'ny tenantsika intsony ane isika. Amen. Pour que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Tsy katsaka intsony isika ny izay mety mahasoa atsika na mety asolafaka atsika zany.
Que nous ne cherchons plus ce qui peut nous faire chuter ou tout ce qui nous pensons que c'est bien pour nous, fa iaina kosa isika ho an'i Kristy. mais Amen. que nous allons vivre pour Christ. Dia eo Paoly apôstôly hozy izy hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Et c'est là où l'apôtre Paul a dit, soyez réconciliés avec Dieu. Satria betsaka ny olona noho tsy fitondrana ny azo fijaliana ny tsy tavahavana amin'Andriamanitra. Parce qu'il y a plusieurs, à cause du fait qu'ils ne portent pas leur croix, ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Tsy ao anatin'ny fieritreretana izy ireo fa hijoro eo anatrihan'ny tribonalin'i Kristy. Ils ne sont pas conscients qu'ils vont comparaître devant le tribunal de Christ. Tsy mahafantatra ny fatahorana ny tompo akory izy ireo. Ils ne connaissent pas la crainte du Seigneur. Izay mahatonga ny Paoly mampatsiahy hoe mino fa fantatrareo ny fatahorana ny tompo. Et c'est pour cela que Paul nous rappelle, que j'espère que vous connaissez la crainte du Seigneur. Ka noho izany eo anatrehan'ny zavatra tsy haiko izay naharesy lahatra anareo tany hozy izy Paoly apôstôly. Et donc face à ce qui vous a convaincu quelque part, a dit Paul, Misy an'ireo olona izay vulnérable na marivo salosana. il y a eu des gens qui sont vulnérables. Tsy haiko hoe ny sasany hoe kivy ihany na Pour certains, kivy ny anankiray il y en a un qui est découragé. tsy mahafantatra akory izy inona ny antony makivy azy fa tonga dia kivy miaraka aminy fotsiny izy. Il ne connaît même pas la raison pourquoi il est découragé, mais lui aussi il est découragé avec... Ary aza mino fa découragé. karazana influence ohatr'izany nazon'ny olona tato amin'ny fiangonan'ny Korinto. Et moi je crois que c'est une influence comme telle qui a eu qui s'est passé aux Corinthiens. Dia hozy izy Paoly amin'ny andinin'ny faharoapolo, tia ny andinin'ny vakiako farany andinin'ny faharoapolo. Alors le dernier verset, au verset 20. Koa dia iraka solon'ny Kristy izahay toa an'Andriamanitra mangataka anay aminareo. Solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs du Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ny zavatra andalovanareo Ce que vous traversez, dia ao ambany fifehezako. c'est sous son contrôle. Fa aoka tsy handeha amin'ny fahalalanareo intsony ianareo, Mais que vous ne marchez plus selon votre connaissance, fa mandehana amin'ny fahazavan'ny filazantsara ny tompo. mais marchez sous la lumière de l'évangile du Seigneur. Fa na Jesosy azy tsy nalala ota andininy faraiky amin'ny roapolo dia efa nataony ota. Tsy nohony amin'ny Jesosy fa efa natao ota Jesosy hamonjy antsika mba ho tonga famarinana ao aminy koa isika. Au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Zany hoe raha takatrareo zany fahazavana zany, Et donc si vous comprenez cette lumière, ninona andalovanareo, peu importe ce que vous traversez, mandalo tsy fisininareo rapitso, demain vous allez, vous serez dans le manquement, mandalo tsy fahasalamanareo rapitso, vous serez dans la maladie demain, fa mifahatra tsara ianareo, tsy miozongozona amin'ny finoanareo. mais votre foi est inébranlable. Satria na Jesosy izay tsy nalala ota aza natao ota hamonjy antsika. Parce que même Jésus qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous, Mba tonga antsika ho famarinan''Andriamanitra ao aminy ihany koa. afin que nous devenions aussi en lui justice de Dieu. Dia miaina arak'izany ianareo. Alors allons vivre en cela. Amen. Amen. Leo tsika hitsangana. Allons nous lever.